Lafim-baovao afa-tanteraka indray kosa no izatsika ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao mizara roa ny hevitr'ireo mpianatra manoloana ny olana fananganana foto-drafitrasa tsy ara-dalàna etsy Ankatso faharoa ny pokan'ny lacrymogène anio maraina raha toa ka efa omaly alina no tsy milamina ny teny antoerana. Alors vetra ny fanadidiny. Nipoka ny lacrymogène andro maraina tetsy Ambohipo sy ny manodidina. Olana izay misy eo amin'ireo mpianatra ao amin'ny cité Ankatso faharoa sy ilay mpanoritra any tsy lavitra azy ireo. Ity no tamboho ny mifefy manodidina. Fanorenana tsy manara-dalàna ary tsy tokony hisy mihitsy ny fahazon-dalàna anorim-ponenana eny amin'ny faritry ny université araka ny fanazavana. Voatoatoana ny fianara'ireo mpianatra. Raha ny fantatra dia mpampianatra ao amin'ny université ity mamefy ny tany. Ireto mpianatra kosa izay mbola anohy ny fikomiana amin'ny alatsinainy ho avy izao. Zay aloha mbola tsy manana karazana hoe fomba hafa entinay manao pression fa tsy ny grève ihany aloha mbola tohizana ihany izay fanatao. Ohatra ny hoe tohizana amin'ny alatsinainy zany izy io. Nikorontana ny teny antoerana omaly sy androany. Ireto mpianatra izay manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra mahefa sarotra ihany anefa ny raharaha fa mbola variana amin'ny olana ara-politika ny tompon'andraikitra. Zara roa zany zay dia misy miteny hoe aloha ravana ilay tamboho. Nefa nilele mpitarika anay zany ny teny hoe tsy azo atao zany fa izy zavatra efa be materiel efa vitan'olona io voararany lalàna ilay mandravan'io fa raha voatratra andry zareo atsika dia azonjareo toriana dia mety migadra. Dia aloha tsy kidina an-dalambe aneo aniry an'ilay fitondram-panjakana zany aneo tsy fifaletsika manoloana an'io ilay tany université misy maka io. Dia zay vao nidina tan-dalambe nanao barazy zay dia zay moa zany rehefa avy eo elaela zay tambany teto aloha nanomboka dia rehefa elaela zay omaly hariva dia nakatra tarita amin'ny 3e mai tarita. Tsy ao Ankatso faharoa ihany no misy ny fanorenana ataon'ity voalaza manao fananganana tsy ara-dalàna. Efa miparitaka ao Ankatso voalohany ihany koa izay misy tany roa lehibe. Tsy tokony hisy ny cadastre sy ny désaffectation eny amin'ny toerana iny no izy voalaza fa tanin'ny université. Ankizy roa no voasambotra omaly alina nandritry ny fikomiana. Fantatra kosa fa efa navotsitra izy ireo io maraina ihany.